Sarobidy loatra ny tarehy na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy dia satrintsika rehetra angamba ny mba te azo an'ilay hoe pose bébé na ilay tarehan-jazakely ireny na ilay hodi-tavan-jazakely ilay malamalama malandilandy aok'izany. Fomba iray mety hiverenanao amin'izay endrika voalohany izay ny fampiasanao curcuma na tatamo amin'ny fitarehanao. Fantaro fa ny curcuma aloha dia betsaka ny vokatsoa azo avy aminy raha tsy ilaza fa tsy ireo antioxydante betsaka. Ny curcuma rehefa afangaronao amin'ny tantely ka ataonao masaka amin'ny tavanao dia mamelombelona izany, minorirany po ny vahiny na mamelona ireo sela maty indray. Tsara be mihitsy io rehefa ohatra ka ataonao matetitetika indray mandeha na indroa isan-kerinandro. Ny curcuma ihany koa raha ho an'ny tarehanao dia mety raha anaovanao karazana masaka. Anisany azonao ampiasana azy izao curcuma ampiarahana amin'ny yaourt nature dia mety indrindra izay manafotsiny tarehanao raha izy somary efa matimatin'ny masoandro iny na tratran'ny kotsolahy ihany koa. Etsy ankilany fantaro fa ny curcuma raha ohatra ka miaraka amina huile essentielle maro isan-karazany dia manamaivamaivana ny tarehinao ary manalefaka avy hatrany ny hodi-tava. Mikatona mihitsy moa ny masokoditra e. Fomba iray io tsy lafo, tsy manahirana hikarakarana ny tarehy mba ho mandimandina hatrany ny tatamo na ny curcuma.